Amen. Miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy ry havana, ary ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy, ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia faly izay faly ny tenanay zany mbola tafahoana indray tsika androany afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, hifampizara ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanarahana ny Tompo, ahafahantsika mandroso mandrakariva ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny voninahiny. Ny lohateny alohan'ny ivavahantsika hitondrantsika am-bavakan'izany izay fampizarantsika androany dia hoe halan'ny olona na halan'ny Satana ianao rehefa manana na itoeran'ny fanahy masina. Halan'ny olona ianao rehefa manana ny fanahy masina na rehefa itoeran'ny fanahy masina, na halan'ny Satana ianao rehefa itoeran'ny fanahy masina. Izay zany no ifampizarantsika androany, ka dia hivavakantsika miatrahantsika zany izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy fanahy masina, midera mankalaza manome voninahitra anao mandrakariva ny mpanomponao, afaka midera sy manome voninahitra anao eto ary afaka miresaka aminao ankehitriny. Satria Andriamanitra mora antsony ianao, Andriamanitra mora azy ianao, Andriamanitra mihaino vavaka, mahaly vavaka ianao tokoa. Ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, ka dia manjaka ianao aminay, mitoery ianao ankehitriny, ary eo ka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao. Esoritra tsy avy aminao rehetra n'inona fanelingelena nataon'ny Satana amin'ny saina, ny fanahy, amin'ny zavatra miseho rehetra, na iza Jesosy na amiko na amin'ireo mpanomponao izay mihaino ankehitriny, dia ao ka tsy hanakely, tsy hanapahefany zany, fa ao ka ny ranao soa handrakotra anay, ary ny fahinao masina no hiteny, ampiteny, ampahafantatra anay ny sitraponao, ka dia mitenena mandrakariva araka ny fombanao, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Saotra Tompo, alleluia, amen. Amen. Dia araka izany ny lohatenintsika zany dia manambara izany hoe halan'ny olona ianao rehefa manana ny fanahy masina, na rehefa toeran'ny fanahy masina. Mety azo tenenina koa hoe rehefa novidian'Andriamanitra, rehefa tena hoe manolo-tena ao anatin'izany hoe fahamasinana izany ianao, dia manomboka tonga ny fankahalana, na ny fanenjehana, na ny fanaratsiana. Ito zany ny olona ny teneny, Satana moa zany no tena endriky ny fankahalana sy ny tsy fitiavana io, fa io olona io tsy hoe ny olona fiarahamonina fotsiny, fa matetika izy io ary dia miainga ao amin'ny ankonana, miainga ao amin'ny fianakaviana, miainga koa atao mihitsy amin'ny mpiara-mivavaka raha samy mpiara-mivavaka miara-manompo izao ary. Ka rehefa tonga ny fanahy masina miasa manokana amin'ny olona iray, dia tonga ny fankahalana sy ny fanenjehana, na dia eo amin'ny samy mpiara-mivavaka ary indrindra. Ka izay zany no ifampahirizantsika androany, mila tsy atao hoe mila mitandrina, fa lalana andalovantsika izay manompo amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana zany, ka dia ny Tompo no mampahery antsika androany. Ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika dia ao amin'ny Genesis 7:30 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 1:10 ihany no vakiantsika. Genesis 7:30, ny 1 ka hatramin'ny 1:10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nonina tany amin'ny tany nivahiniany rainy i Jakoba tany amin'ny tany Kanana. Eto amin'ny Baiboly moa zany dia misy lohateny hoe ireo nofon'i Josefa. Izao ny tantaran'i Jakoba, ny taranak'i Jakoba azafady. Izao ny taranak'i Jakoba. Rehefa 17 taona i Josefa dia niara-ny ondry tamin'ny rahalahiny izy. Izy moa dia zaza niaraka tamin'ny zanaky Bila sy ny zanaky Zilpa, vadin'i Jakoba rainy. Ary Josefa dia mpitati-bolana tamin'ny rainy. Tian'ny Israely mihoatra noho ny zanany rehetra i Josefa, satria zanaky ny fahaterany, ka nanaovany akanjo misoratsoratra. Noho ny hitany rahalahiny fa i Josefa no tian'ny rainy mihoatra noho izy mirahalahy avy, dia nankahala azy izy ireo ka tsy afaka nilaza teny tsara taminy.
Ary nanofy i Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia vao maika nankalan'izy ireo azy izany. Izao no lazainy taminy mba henohy kely ange izao nofy izao, indro name amboara-tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboarako sady nijoro, ary indreo nilahatra manodidina azy kosa ny amboaranareo ka niankohoka teo anatrehan'ny amboarako. Dia hoy ny rahalahiny taminy: moa va izany hanjaka aminay tokoa ianao? Sa hanapaka aminay tokoa ianao? Vao maika nankalan'izy ireo azy izany nofiny sy ny teniny izany. Dia nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny, hoy izy: indro nanofy indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 180 niankohoka teo anatrehako. Nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany, ka niteny mafy azy ny rainy hoe: inona izany nonofisinao izany? Moa ho avy koa va ao sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialina azy ny rahalahiny, fa ny rainy kosa dia nitadidy izany zavatra izany. Amen. Izany teny izany teny tantara tena atao hoe mahafinaritra ve? Fa tena tsara fantatra. Eo aloha eo raha mamaky ny Genesisy alohaloha kely eo zany tsika, manomboka ny 1:30 mba tonga amin'ity 7:30 ity dia tantaran'ny Jakôba, tantaran'ny Isaka, tantaran'ny Esau sy Jakôba moa zany indrindra dia ny tantara na ny fanambadian'i Jakôba avy eo. Dia avy eo tonga amin'ity 7:30 ity tsika mitantara ny amin'ny niverenan'i Jakôba, satria niady tamin'ny rahalahin'i Esau izy. Dia niverenany tao amin'ny tany Kanana izay nisy ny rainy. Izany nahatonga an'ilay fampidirana teo, ary nonona tany amin'ny tany nivain'ny rainy Jakôba, tany amin'ny tany Kanana. Arak'izay tantara kely izay dia vakiako ihany angambany aloha ny Genesisy toko 7:20 ny 4 fotsiny no raisintsika, afantarantsika hoe nisy zavatra niseho teo aloha teo. Ary hitantsika arak'izany fa ny hatraty amin'ny 7:20 aty dia mitantara ny amin'ny Esau sy Jakôba ny momba ny hoe fiainan'izy ireo tamin'ny tantaran'ny Isaka zany. 7:20 ny 4 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy na 1:20 azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nankahala any Jakôba i Esau noho ny tsodrano izay nomeny rainy azy. Dia hoy Esau anakapo: efa tombotra ny andro fisaonana anikaky ka vonoko i Jakôba rahalahiko. Zany no ilazantsika fa araka ny lohateny moa zany dia nisy tsodrano, name tsodrano manokana any Jakôba ny rainy izay io moa zany efa namidin'i Esau tamin'ny fizokiana, tamin'ny lasopy sy izany nanakalozany azy. Fatatsika efa izy rahalahy dia kambana, Jakôba tiany reniny, Esau tiany rainy, nefa dia efa niady ireo, ary efa nisy tenin'Andriamanitra nanambara fa i Jakôba no fidiany. Mahagaga moa zany Andriamanitra rehefa mifidy olona, araka ny tenintsika teo fa mifidy olona izy, mifidy ny olona rehetrarehetra izy ary ny olona koa dia asainy misafidy. Izay ny tenin'i Jesosy. Tonga izy mandondona eo am-baravarana fa anjarantsika no mamoha ny varavaran'ny fontsika, na handraitsika na tsy handray. Fa tsy manery antsika izany ny Tompo. Ka rehefa mifidy kosa nefa izy, tahaka ny fidianan'ny mpianatra 12, dia tahaka izany koa ny fidianan'Andriamanitra
tahaka ny fidianany an'i Jakoba eto dia tahak'izay koa ny fidianany an'i Josefa. Mahagaga hoe naninona no tiany Josefa ozy izy ny tiany Jakoba manokana i Josefa dia noho izy hoe azony tamin'ny fahanterany. Zay le teneniko teo, tsara zany tsika mamaky ny atsipiriany amin'ny tantara fa ny tantara rehefa nankalain'ny Esau Jakoba dia nitsoaka tany amin'ny rahalahandreniny Labana, dia tany izy no nahita ny vadiny. Tamin'ny voalohany no tokony avady an'i Rahely izy zany, nefa tsy omeny Labana fa ny zokony Lea aloha no omeny ho vadiny. Dia eo zany no raha fampianarana iray na hoe toriteny na fampaherezana hafa ihany koa ny ahafantarantsika fa Jakoba dia nividian'Andriamanitra manokana. Mbola vakiantsika moa zany tena Andriamanitra momba an'izay avy eo fa izy ilay nataony hoe Israely. Ary io Jakoba io tamin'izany mbola fomba teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany dia vehivavy efatra, reny efatra zany no niteraka ny atao hoe Israely. Ny taranak'Israely ireo izay 12 lahy dia vehivavy efatra samy hafa. Ary ny vehivavy arak'ilay teny teo ilay Rahely izay tiany, tena nahatonga anazy tena hoe nifikitra tao amin'ny Labana tao zany, niasa sy nifofotra tao, dia azon'ny zanak'i Rahely voalohany. Saika tsy niteraka izy io. Ery ambony any amin'ny afany ary dia voateny mihitsy hoe i Lea izay vadiny voalohany nomen'ny Labana zany dia efa niteraka fa Rahely dia momba. Kanefa dia niteraka ihany izy taty aoriana, niteraka roalahy izy Benjamina ny anankiray zany ilay farany. Fa Josefa dia tena zanany voalohany ary zanaky Jakoba tamin'ny fahaterany. Fa nieritreretra izy tsy ahazo zanaka intsony ary amin'ny teny Hebreo zany Yosefa. Izay no mahatsara ny teny gasy, tsy mifanalavitra amin'ilay Yosefa mifanonona azy amin'ny teny Hebreo Josefa. Dia ilay zaza azo atao hoe amin'ny dikany hoe ilay zaza fanampiny, ilay nampiana, ilay fanampiny tamin'ireo zanaky ny Jakoba teo aloha zany dia izay no antsoin'ireny azy. Araka ny teneniko teo mila mamaky ny eo aloha tsika ahafantarantsika ilay tantara manontolo fa tsy ho voavaky eto zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa araka ny lohateny dia le fankalan'ny olona, halan'ny olona isika, ary indrindra amin'izao fotoana izao zany tsika manana ny fanahy masina izay efa fantatsika zany ny fampianarana dia Satana izay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra zany no miasa ao anatin'ny olona mitondra ny fankalana. Izay mahatonga antsika hoe tsika tsy miady amin'ny nofo aman-drahona fa miasa amin'ny fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra. Ka raha misy olona mankala antsika zany noho izay safidy manokana sy antson'Andriamanitra manokana ao amintsika izay zany, fa safiditsika koa mandeha amin'ny famasinana izay hankalan'ny olona antsika satria ao amintsika ny fanahy masina, dia anjaran'ny olona zany izay. Efa napetraka Andriamanitra amintsika tsirairay avy ny amin'izay hoe safidy tsika tsirairay avy no hitoeran'ny fanahy masina amintsika koa na hialan'ny fanahy masina. Ka ny tsirairay avy zany dia samy manana ny safidiny hoe na tsika hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra na hitoeran'ny fanahy ratsy, zany hoe mitohy hatramin'ny fankalana. Amin'ity tantara ity zany dia na tsika mipetraka eo amin'ilay mitovy amin'ilay rahalahin'i Josefa, ilay mpankala sy mpanenjika, na mipetraka amin'ilay hitoeran'ny fanahy masina izay nahazo tso-drano sy nahazo ny fahasoavana. Eto azo atao koa ny lohateny, izay ny teneniko hoe be dia be ny lohateny na fampiherezana azo zaraina hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Be dia be ny fampianarana sy fampiherezana efa azafady efa nozaraina ao anatin'ny amin'ny vidéo, amin'ny
amin'ity YouTube ity zany hoe ho avy Jesosy Kristy mibebay ianao. Ny amin'izany hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra ary ny mpanompony izay miara-miasa miara-mizara amin'izao YouTube izao dia tena vangin'ny Tompo amin'ny nofy ary be dia be tsika ny vangin'ny Tompo amin'ny nofy fa misy no tsy mahafantatra na misy ny tsy mahalala ary ny indrindra koa zany arakaraka ny toe-panahintsika na ny Tompo mampitandrina raha mbola tsy ao aminy ianao tsy manana ny fanahy masina dia mampitandrina izy fa raha tsy ny fanahy masina arakaraka ny fiainantsika io dia hita ety ivelany ihany koa. Raha tena mifandray amin'ny fanahy masina ianao dia fantatrao fa nofy avy amin'Andriamanitra zany. Fa raha fanahy ratsy ny devoly koa dia mahay mampanofy dia mahay mitantara fa maro manome fahagagana koa ary mety mahatonga hoe tena hoe mampiseho zavatra mitovy fa ny nofy izay avy amin'ny fanahy masina dia omeny ny olona izay tiany izay novidiany izay toeran'ny fanahy masina. Dia arak'izay vakiako ihany angambany aty am-piandohana satria mety tsy iverenantsika intsony ny amin'ny Joela. Joela 3:7 izay fantatsika tsara. Ny Joela 3:7 andiny voalohany ka hatramin'ny sy ny faharoa. Izay ihany angambany vakiantsika fantarantsika hoe inona moa zany ilay famangina ataon'ny fanahy masina ho antsika ihany koa. Aminaran'i Jesosy rehefa afaka izany dia handrotsaka ny fanahiko amin'ny nofy rehetra aho dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, hanofy ny zokiolonareo ary hahita fahitana ny zatovinareo. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza amin'izany andro izany dia androtsahako ny fanahiko. Zay zany amin'izao fotoana izao, efa tamin'izany tsika miteny hoe Andriamanitra io tsy miova hatramin'izay ka hatramin'ny taloha ankehitriny dia mbola omeny zany ary amin'izao fotoana izao no efa nandrotsahany fanahiny. Fantatsika izany amin'ny asan'ny apôstôly tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho an'ireo mpianatra, ho an'ireo vahoaka, ho an'ireo mpanaradia an'i Jesosy. Dia tahaka izany tsika tsirairay avy rehefa manaradia an'i Jesosy, rehefa mandeha araka ny sitrapon'ny Tompo. Ireo mpianatra ireo tena nafantatra an'i Jesosy Kristy, nianatra ny amin'izany, nanaradia an'i Jesosy, nafantatra azy dia nanantena ary nino an'i Jesosy Kristy koa. Izay vao nahazo ny fanahy masina. Ary ireo mbola averintsika foana fa natao batisa tao amin'ny rano ireo dia izay anisany ihany koa andraisantsika ny fanahy masina. Satria amin'izao fotoana izao mahamenatra ary na mampatahotra na enjehana ny olona rehefa miresaka fanahy masina satria ilay fiorenana mihitsy, ilay fiorenana ara-pivavahana mihitsy zany no manakana ny olona tsy handray ny fanahy masina. Io fanaovana batisa io ry havana zava-dehibe io ka ajoboka amin'ny rano no tiako tenenina. Olon-dehibe tonga saina mibebaka sy niala tamin'ny fahotany andraisanao an'izany fanahy masina izany, ahitanao ny fanahy masina. Dia toizako amin'ny 7 sady tian'ny Israely mihoatra noho ny zanandrehetra Josefa satria zanaky ny fahaterany ka nanaovany akanjo misoratsoratra. Tsy handray androany raha sitrapon'ny Tompo dia mbola hifampahery hanazava ny amin'izany hoe akanjo misoratsoratra izany tsika. Eto mety tsy handeha lavitsika satria io akanjo io dia akanjo manokana izay nozairina ho an'i Josefa, namboary manokana indray. Ary io dia efa filazana sady hoe olona voafidy, akanjona mpanjaka any amin'ny famakiana hafa any tsy vakiako androany fa misy rehefa voahosotro mpanjaka na amin'ity ihany ary amin'ny tantaran'i Josefa ihany ary rehefa
nosorana ho lasa prime ministre izy avy eo mpanolontsaina sy tompon'andraikitra ambony dia akanjo hafa mihitsy no nosalorana. Ka ty akanjo ty io resaka akanjo io zany hafa koa io. Rehefa miaraka amin'ny tompo ianao araka le teny teo voadio dia tsy ianao intsony ny velona araka ny tenin'ny Paoly, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona. Ary io akanjo io tahaka an'ilay akanjon'i Jesosy. Jesosy dia tena ny akanjony tsisy zaitra, tsisy ninona fa akanjo hafahafa spesiala araka ny fitenin'ny mahazatra antsika fa nilokana mihitsy ary izy io. Ary io akanjo io no namonjena antsika. Ary rehefa nesorina taminy io akanjo io dia fantatsika tsara fa rehefa maty izy dia nifonosana akanjo hafa indray zany, lamba hafa, fa nesorina io. Tsy ny tena akanjon'ny tompo fa nesorina io dia napetrany tsara tery amin'ny sisiny tery fa izy rehefa manana akanjo hafa dia ny akanjo ny fahavelomana, nitsangana tamin'ny maty izy dia ny fahavelomana sy ny fitoerana eo ankavanan'Andriamanitra dia akanjo izay napetraka Andriamanitra, nomen'Andriamanitra azy manokana. Indraindray zany tsika tahak'izay koa rehefa misalotra ilay fahamasinana, misalotra an'ilay akanjo izay men'ny tompo dia betsaka ny mialina satria vakiantsika rehefa avy eo fa ho ialonan'ny rahalahy izy satria nahoana ny mena akanjo manokana, nahoana ny tafiana manokana. Fa izay efa araka ny tenintsika teo fa na ny akanjonao ary izay tafianao dia efa ankalain'ny olona anao. Izany hoe ny tiany lazaina amin'izany ny fomba fihetsika, fomba fiaina tsy mitovy amin'ny olona intsony ianao, tsy mifanany ihany, tsy misoso toaka, tsy mifoka sigara, tsy manaonao foana, dia efa hisian'ny fankalana izany. Andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe no nitany rahalahy ny Fa Josefa ny tiany rainy, mihoatra noho izy mirahalahy avy dia nankahala azy izy ireo ka tsy afaka nilaza teny tsara taminy. Laza teny tsara taminy ity zany dia io zany io dia misy manompa, zany ny teny tsy nilaza teny tsara intsony ho pain'ny olona itsika. Satria efa fitafiana vaovao, fitafiana tsara no nanaovantsika manana ny fanahy masina miaraka amin'i Jesosy dia ho pain'ny olona, ataon'ny olona haratsian'ny olona, ankalain'ny olona. Dia voly moa zany no tena mankahala an'izany efa nilazavaintsika teo fa tsy miady amin'ny nofo aman-dratsika fa ny fanahy ratsy izay eny amin'ny rivotra izay miasa ambadika ilay olona ao. Fa ny olona izay hitantsika dia mankahala. Dia araka ilay teny teo zany efa vakiantsika tamin'ny Joël teo fa manamafy amin'ity andiny fadimy ity. Ary nanofy Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia vao mainka nankahalan'izy ireo azy izany. Eto zany dia resaka nofy. Izay ilay any amin'ny Joël teo hoe ny arotsaka an'Andriamanitra ny fanahy masina dia misy ny an'ny nofy, misy ny aminany. Amintsika izao dia men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana an'ny nofy, manazava ny nofy ary man'ny nofy manao hoe mampiseho koa ny zavatra ho avy sy ny zavatra misy koa. Dia vao mitantara nofy ny olona anankiray na mampahafantatra ny nofy izay satria rehefa miteny Andriamanitra ka manazava amintsika mazava mihitsy ny nofy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mety ny fomam-panahy raha tsy mitantara manambara. Izany ny anton'izao koa fantatsika tsara fa amin'ny mpanompony izay tenenan'Andriamanitra araka ny nofy dia tsy maintsy mizara, mila mizara satria sitrapon'Andriamanitra tianambary izany. Na dia eo ary ny fankalana, eo ary ny fanenjehana. Dia araka izany ho vakiako ihany ny amin'ny hoe resaka nofy moa zany efa amin'ny nofy ihany tsika dia vakiantsika ihany ny andinin'ny ny Genesis toko fahavalo amby roapolo ny amin'ny nofy satria na Jakoba akory anie na ny nofy na ny nofy koa izy fa tsara vakiana ihany ahafantarantsika ny hoe inona moa zany hoe fa maninona ny misy ny maninofy, minona ny sasany tsy maninofy, minona ny sasany mazava ny nofiny, ny sasany toa manjavona. Fa ho vakiantsika izany amin'ny Genesis toko fahavalo amby roapolo aloha ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Dia niala tany Berseba i Jakôba ka nakany Harana. Tonga teo amin'ny toerana iray izy ka nandry teo, nandritry ny alina satria efa maty ny masoandro. Naka vato iray tamin'izany toerana izany izy ka nataony ondana dia nandry teo izy ary nanonofy izy. Zay araka ny tenintsika teo hoe manonofy na Jakôba ary dia nanonofy koa. Indro nisy tohatra nitsangana tamin'ny tany ka ny lohany dia nipaka tamin'ny lanitra ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina tamin'izany ary indro ny tompo nitsangana teo amboniny ka niteny hoe izao no tompo Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ny taranakao dia ho tahaka ny vovoka amin'ny tany Hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo. Ianao aminao sy ny taranakao ny tahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary indro ao ombanao ka hiaro anao amin'izay lalan-kalehanao rehetra ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, tsy handao anao aho mandra-pahatanterako izay voalazako taminao. Zany a, ino moa ilay voalazan'Andriamanitra? Andriamanitra no milaza, tsy milaza indraindray tsy maheno feo tahaka amin'ny Mosesy. Fa eto izy a dia tamin'ny alalan'ny nofy a no itenena, zany hoe iteny izy a dia mampafantatra, mazava mihitsy. Ka tahak'izany a, Jakôba moa zany teto, izy ireny teo angamba dia hoe tsisy olona tantarainy fa matoa voasoratra eto dia fanan'Andriamanitra nefa nanambary zany a ary notantarainy tamin'ny manodidina zany. Azafady. Dia araka ny tenintsika teo zany fa Andriamanitra mifidy olona manofy ary mazava ary tanterahany nofy. Zay zany no tokony ho eritreretintsika koa fa rehefa mampanonofy ny tompo, zay mahatonga antsika hoe tsy mandry ny saina fa aleo ambara dia maka ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'izany a dia ambara amin'ny olona na olon-tokana izay azonao nofy a na ny olona maro na izao tontolo izao moa zany araka izao vidéo zaraina amin'ny hoavy Jesosy Kristy izao a dia ambara amin'ny olona ny nofy izay asehony. Dia nofy anankiray koa satria resaka nofy ihany isika alohan'ny amin'ilay sady ao anatin'ilay fahakalana alohan'ny hitohizantsika an'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny fahafidy amby telopolo Genesis teo a, ao amin'ny 2:30 andininy telo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitsangana tamin'iny alin'iny ihany izy ka nitondra ny vadiny roa sy ny mpanompo vaviny roa ary ny zanany lahy 110. Dia nihita tamin'ny fitana tao Jakôba. Naka azy ireo, izy dia nampita azy tamin'ny renirano ary nampitainy koa ny fananany ary Jakôba irery no sisa nitoetra teo. Dia nisy lehilahy iray nitolona taminy mandra-pahatonga ny andro ho mazava ratsy. Rehefa hitan'ilay lehilahy fa tsy naharesy an'i Jakôba izy dia nokapohiny ny foto-pehin'i Jakôba ka nivika tamin'izy nitolona taminy iny. Dia hoy izy avelao handeha fa efa mazava ratsy ny andro, fa hoy kosa Jakôba tsy avelako handeha ianao raha tsy tahianao aho. Ary hoy izy taminy iza moa no anaranao? Dia hoy izy Jakôba. Koa indray izy tsy atao hoe Jakôba intsony ny anaranao fa Israely, satria nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia ajanontsika eo angambany. Zay a, mety nofy ve sa fahitana? Zay ilay hoe mahita fahitana na tena hoe niady tamina anjely tokoa, niady tamin'Andriamanitra i Jakôba, fa maheno feo izy ary niteny hoe tsy atao Jakôba intsony ny anaranao fa atao Israely, fa mitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Io zany a ataontsika anaty fonosana kely fa zany a no nefa niantsoana ny Israely. Ireo Israely a izay hitantsika hatramin'izao ireo a dia izay no niantsoan'Andriamanitra azy, nitolona amin'ny Andriamanitra ireo. Fatantsika ny tantara be da be ary lava ary mitolona amin'ny olona koa nefa mahery a
raha mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, efa be dia be ny tenin'Andriamanitra nomeny an'zareo any amin'ny Exodosy, any amin'ny Leviticus, ny Deutéronomie, hoe raha mitandrina sy manaiky ny tenin'Andriamanitra, tsy manana andriamanitra hafa afa-tsy izy irery ihany, dia fitahiana no meny, fa raha mampanohitra amin'izay dia fahoriana sy loza. Zany no men'Andriamanitra zanak'Israely, tahaka izany koa tsika. Raha fidian'Andriamanitra tsika ka mandeha araka ny sitrapony dia tahaka ny na eo ary ny fanenjehana, ny fankalana, tahaka ny nahazo an'i Josepha eto, dia araka ny teniny tamin'i Jakoba koa, dia ho tanterahany tenin'Andriamanitra ozy izy tsy miverina any aminy, fa tanterahany amintsika, indrindra ho antsika izay mandeha araka ny famasinana sy ny fahatsaraan'Andriamanitra. Dia teto izany hoe nanofy, efa nankalaina no ilay akanjo, no ilay fitiavany indrainy, dia mbola nanofy indray, dia mbola nitantara nofy indray, ary ilay nofy indray dia mbola nahagaga indray, hoe mbola nasany tantaran'ilay nofy izay atao hoe raha olona tsy miorina, dia tena hoe sady hoe mirehare no manao tsinitsinina. Izay mahatonga ny olona mankahala koa. Ianao zany rehefa manofy, tsy hoe manofy ho fanaratsiana olona, fa manofy matetika na asehon'Andriamanitra, tahaka an'izao koa na mitoro ny filazantsara ary amin'ny fahamarinana amin'ny olona, dia ankalain'ny olona satria manelingelina ny fiainana satria ny olona ao anatin'ny faharatsiana. Misy tenin'Andriamanitra moa ny any Apokalipsy ihany hoe ny olona dia ratsy foana, ny ratsy dia handeha amin'ny ratsy ihany, dia ity zany ny mpankahala dia vao maika nankahala ihany. Lesona azontsika raisina amin'izany raha mitonga amintsika na ao aminao zany io fankahalana io, na amin'iza indrindra amin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia mila mieritreritsika hoe mpanompon'Andriamanitra mitoro ny fahamasinana sy ny fahamarinana, dia ianao zany mankahala satria vao elingelina ny fiainanao, dia mila mieritreritsika tahaka an'ireto mahazo an'ireto rahalahin'i Josefa reto. Dia hoy izy hoe dia vao maika nankalain'izy ireo azy izany. Izao no lazainy taminy, mba hinoho kely ange izao nofo izao. Eto zany ianao arak'ilay teny teo hoe rehefa mahazo an'ilay nofo ianao zany, mahazo an'ilay sitrapon'Andriamanitra tokony hambara, dia tsy mety na hitanao zao ary fa mankahala, tezitra zao ary ny rahalahy, dia milaza ianao satria mila fantatry ny olona fa izay natao hoe sitrapon'Andriamanitra rehefa miteny aminao ny tompo. Ny olona mety tsy mahazo an'izany, fa ianao no tenenan'Andriamanitra, dia ambaranao ny tenin'Andriamanitra. Indro name amboara tany an-tsaha isika, ary indro ny ariny ny amboarako, ary nijoro ary indreo ny lahatra manodidina azy kosa ny amboaranareo, dia kany akohoka teo anatrehan'ny amboarako. Dia hoy ny rahalahy ny taminy, moa va izany hanjaka aminay tokoa ianao, sa hanapaka aminay tokoa ianao, vao mainka nankalain'izy ireo azy izany nofony sy teniny izany. Na ny nofo fotsiny ianao zany dia efa nankalainy, fa ny teny manambara ny marina koa, satria nofy azo ny ity fa tsy hoe namorona izy, dia vao maika fankalana. Tohizantsika ihany, ny andininy fahasivy, dia nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny. Eto zany efa feno fankalana, efa tezitra, dia mbola manofy. Fantatsika tsara rehefa kelikely eo vakiantsika ny tenin'Andriamanitra hoe natsoin'ny zareo mihitsy ary iny ilay mpanofy. Izay ny antsoin'ny olona antsika rehefa vangin'ny fanahy masina, manofy ianao, na vangin'ny tompo maminany, dia men'ny olona anarana ilay mpanofy. Ary tamin'ny rehefa nahazo ny toerana prime ministre azy ary Josefa, dia izany no nomeny Farao anarany tany Egypta hoe ilay mpandika nofy, ilay mahay manazava, mahay manambara ny dikan'ny nofy, izany ny anarana nomena azy amin'ny fiteny Egyptiana zany. Andininy fahasivy, dia nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahy noho izy, indro nanofy indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana, ary ny kintana 120 ny ankohoka teo anatrehako. Nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany ka
ny teny mafy azy ny rainy hoe inona izany nofy no nofisinao izany, moa ho avy tokoa vao sy ny reninao ary ny rahalahinao ka iankohaka amin'ny tany eo anatrehanao. Eto zany a, amin'ny dikateny hafa amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy dia misy ohatran'ny hoe miteny mihitsy zany hoe sakana ny rainy, maninona ianao no miteny, maninona mbola miteny amin'ny nofy, mety miaro azy koa ny rainy satria fa tia ny rainy izy, hoe fa fantatrao fa hankalain'ny rahalahinao ianao ka mbola hiteny indray, mbola hanonofy indray, mbola efa tsy tiany ianao mbola manonofy. Fa izay ilay izy a, na ny olona eo akaikitsika ary hoe tena hoe tiantsika ilay olona tena hoe miverintsika fa hoe miara-miasa amintsika, rehefa tena tonga hoe amin'ny tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra ny nofy dia manakana ihany koa. Fa ny mahasamihafa azy raha mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa, mpiara-manompo dia hitantsika eto aoriana eto ny mahasamihafa anazy dia ny alina azy ny rahalahiny. Ho an'ny olona tsy manan'Andriamanitra, tsy toeran'ny fanahy masina dia fialonana sy fankalana tanteraka no ao anatiny fanenjehana. Hitantsika moa izany rehefa kelikely sady vakiantsika ny tenin'Andriamanitra fa ny afara tamin'ny namonony hoe niverina saika hamono an'i Josefa mihitsy ny rahalahiny. Fa ho an'ny olona izay manana n'Andriamanitra, manana ny fanahy masina, satria fantatsika fa Jakoba koa ne ka fambangian'Andriamanitra, mahafantatra ny atao hoe endriky ny atao hoe nofy. Tsy inona moa izy teo? Tsy manavao azy zany ny fitantaran'i Josefa nofy dia fa ny rainy kosa dia nitadidy izany zavatra izany. Ho antsika zany a, rehefa hitoeran'ny fanahy masina, mety manofy koa ianao, mety maminany koa ianao ampisehoan'Andriamanitra zavatra mahagaga, dia tsy takan'ny olona izay tsy hitoeran'ny fanahy masina feno fankalana sy fanenjehana, fa mitadidy zany hoe mandinika ianao a, inona tokoa ny vokatr'izany, inona ny tena sitrapon'izany amin'ny fiainako amin'ny fanarahana ny Tompo. Izay zany a ny amin'io hoe maninona ny resaka nofy, araka ny teniko teo hoe azo antsoina lohateny hafa mihitsy ity hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy ny Tompo. Fa ny lohateny raisitsika androany hoe halan'ny olona isika, halan'ny olona ianao, halan'izay vola ianao, halan'ny Satana rehefa hitoeran'ny fanahy masina na rehefa ao aminao a manana ny fanahy masina ianao. Dia izay ny ampirisihako amintsika hoe eo ambany kelin'io zany a raha vakiana tohizana ny 212 dia ny tantara ny nivarotan'ny rahalahiny an'i Josefa sy ny hafarahany ho tonga ho prime ministre. Vakiantsika kely a ny amin'ny 270, ny amin'ilay resaka hoe lasa nomena anarana io mihitsy ary ny sasany hoe lasa fanao anarana sy amin'ny resaka fankalana sy fanaratsiana. Ny Genesis 7:30-7:70 araka ny teniko teo hoe tsy vakiantsika ilay izy fa mampirisika antsika maky. Fa ny 7:70 indray vakiantsika eto hoe niresaka aminaran'i Jesosy, niresaka izy ireo hoe indro fa tamy ilay mpaninofy koa ankehitriny andeha ho vonoantsika izy ary atsipitsika ao anaty lava-drano dia ho lazaintsika hoe lanin'ny biby masiaka izy. Ho hitantsika amin'izany ny hafaran'ny nofiny. Izay zany mieritreritra mihitsy ilay rahalahiny na mieritreritra ny olona hoe rehefa foanana, rehefa hankalaina na ratsiana, rehefa hoe esorina eo amin'ny tsy mifandray amin'ny fiarahamonina ianao ao anatin'ny fianakaviana amin'ny mpiara-mivavaka dia ho foana ny nofy. Fa fantatsika fa araka ny teny tamin'i Jakoba teo fa ny nofy nasehony tamin'ny Jakoba koa dia tanterahany. Ny 270, ny 205 ka hatramin'ny 9 anaran'i Jesosy. Indray alina nanofy izy roalahy. Ity zany hoe nanazava ny nofiny tandafy Jesosy. Efa tantara ty aoriana zany a, fa tsy tohizantsika ilay tantara fa natao tao an-tranomaizina izy a, tsy tantarantsika eto ary ny amin'ny izy tao amin'ny Potifara sy ny vadin'ny Potifara, zany tantara hafa koa
Fa ny resaka fiasan'ny fanahy masina ao amintsika aloha eto hoe andiny fadio amin'ny anaran'i Jesosy ary indray alina nanofy izy roalahy dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofon'ny mpanjaka ny Ezipta izay nifatotra tao an-tranomaizina. Samy nanana nofiny izay samy manana ny heviny avy izy roalahy ireo. Noho ny maraina ny andro dia nakao amin'izy ireo i Josefa ka nahita azy ireo nalahelo tarehy. Dia nanontanian'i Josefa ireo tandapan'ny Farao izay niara-nifatotra taminy tao an-tranon'ny tompony. Hoy izy, nahoana no malahelo tarehy izato ianareo? Hoy izy roalahy taminy, nanofy izahay ary tsy misy mahalaza ny heviny. Dia hoy Josefa, tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Nangiavanareo aho, lazao amiko izany nofinareo izany. Rehefa misy manofy, raha manofy tsika izany ka hitoeran'ny fanahy masina dia afaka manazava mitantara amin'ny olona ny nofy sy ny heviny. Ary raha misy olona manofy ary dia men'ny tompo izany fampifanazavana izany nofy koa. Dia gaga ny olona fa maninona mianan-kendry foana hozy izy fa rehefa ao amintsika ny fanahy masina dia men'Andriamanitra antsika izany fanomezam-pahasoavana izany. Fanomezam-pahasoavana izany izay nomeny an'i Josefa ary tsy miova hozy izy Andriamanitra. Narotsony tamin'ny olona rehetra ny fanahiny dia mbola omeny antsika izany ankehitriny aza gaga ianao raha misy. Indrindra raha manofy izany dia amintsika dia nomeny tompo izany fanomezam-pahasoavana izany hanazava. Raha ohatra tsy mazava aminao ilay izy, raha fa hitoeran'ny fanahy masina ianao afaka manontany koa ianao manontany amin'ny tompontsika fa ny tompo manazava avy amin'Andriamanitra izany hozy izy. Dia izay manana an'Andriamanitra, hitoeran'ny fanan'Andriamanitra no manome ny hevitry ny nofy. Fa tsy ny olona no manome ny hevitry ny nofy fa Andriamanitra manome ny hevitry ny nofy ka dia izany ao anatin'ny fampianarana fampaherezana ao amintsika. Ny toko vakia kely ihany ange amin'ny fahatelo amby roapolo, raha vakiana hatramin'ny farany fa vakia kely teo ohatran'ny nanaitra anazy tamin'izaho nanomana an'izy ity. Andiny fahatelo amby roapolo amin'ny fahefapolo teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe kanjo tsy mba nahatsiaran'i Josefa ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy. Eo izany mandalo fahoriana tana-pigadrana izy tamin'ity Josefa. Mandalo fahoriana, efa nigadra, efa namidy ny rahalahiny, nandalo zavatra mafy. Na dia atao hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra indrindra hankalain'ny olona isika araka ilay teny teo dia misy miatra amin'ny tenantsika izany mivatana amin'ny fanahintsika. Fa rehefa tonga ny fankalan'ny olona dia mety adino ianao na dia manao zavatra soa sy tsara eo anatrehan'ny olona fa ho vakiantsika ihany ny toko faha 1/20, ny 9/11 ka hatramin'ny faha 9/10 amin'ny anaran'i Jesosy. Nanazava ny hevitry ny nofin'ny Farao indray izany Josefa eto. Mitohy ihany izany ilay tantara amin'ity resaka nofy ity. Araka ny teny teo izany hoe raha ny tena izy na azo lazaina koa ny lohateny hoe miteny amin'ny alalan'ny nofy ny tompo. Fa ilay fankalana izay misy ao anatin'ny olona na misy ataon'ny Satana ho anao izay toerana itoeran'ny fankalan'ny olona izany. Tohizantsika ny 9/11 amin'ny Genesis 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy dia nandefa iraka hakan'i Josefa i Farao ka nalainy faingana niala tao an-davaka izy. Nanaratra ny volombavany sy niova fitafiana izy ka nakany amin'ny Farao. Io izany resaka fitafiana io mbola resahantsika manaraka fa hitantsika fa arakaraka ny toe-javatra dia miova ny fitafian'i Josefa. Nanofy aho fa tsy ho Farao tamin'i Josefa. Nanofy aho fa tsy misy mahalaza ny heviny. Nare nefa aho fa ianao hono raha mandeha nofy dia mahalaza ny heviny. Hoy ny navalin'i Josefa an'i Farao hoe tsy ahy izany Andriamanitra no ilaza izay valiny ampiadana an'i Farao. Izay mbola naverin'i Josefa ihany izany rehefa misy nofy dia Andriamanitra no manome ny valiny manazava ny nofy. Ka izany ho antsika izany
mampirisika antsika foana fa ny tompo rehefa mametraka an'le fanomezam-pahasoavana ao anatintsika koa dia tahaka ny nataon'i Josefy ity, na dia any an-davaka na any am-pigadrana na aiza n'aiza dia asehon'Andriamanitra foana ny voninahiny noho ilay fanomezam-pahasoavana meny antsika. Fahavalo amby telopolo amin'ny toko raika amby efapolo teo vakiana kely aminaran'i Jesosy hoe dia ho Farao tamin'ny mpanompony, moa va isika ahita lehilahy manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny tahaka an'io. Zay le na Farao ary izay tsy mihinan'Andriamanitra teo aloha dia mahita mihitsy fa i Josefa dia manana ny fanahin'Andriamanitra ary tsy nahita tahaka anazy izy ka izay no nametrahany azy ho praiminisitra mpitantana ny fananany rehetra. Mampirisika antsika mamaky manontolo, mety efa haintsika ny tantara fa raha vakiana miadana Antsipriany dia fantatsika tsara zany hoe fitahiana sy fanomezam-pahasoavana rehefa tonga amintsika ny fanomezam-pahasoavana na dia mandalo fahoriana, mandalo ady sarotra ary dia ain'Andriamanitra foana no mitahiry ilay fitafiana, ilay fanomezam-pahasoavana ao amintsika ary ilay fanahy masina efa nomeny antsika. Zay zany no tokony fantatsika koa, tokony atsika fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay avy zany hoe manara-dian'ny tompo hoe hitan'ny olona manodidina antsika koa ve ilay fisian'ny fanahy masina ao amintsika. Satria tokony hitan'ny olona zany tahaka ny Josefa sy ny olona rehetra izay tantaraina amin'ny baiboly fa anjarantsika no mampiseho izany amin'ny fiainantsika andavanandro. Amaranantsika ny tenin'Andriamanitra dia vakiantsika ny Apokalipsy toko 7 ka hatramin'ny 17. Vakiantsika izy io fa tian'ny tompo ambara amintsika ao aloha kelin'io dia momba ny hoe ny taranak'Israely izay voafidy any an-danitra zany, fa ho antsika izay manana fanan'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'izany voafidy izany koa. Ozy ny tenin'ny tompo aminaran'i Jesosy hoe 7 ny Apokalipsy toko 7. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo-isaina avy tamin'ny firenena rehetra, ny fioko-pirenena rehetra ary ny samy hafa fiteny rehetra. Nitsangana teo anoloan'ny seza fiandehanana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry izy ireo, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sapany rofia teny an-tanany, ary niantso tamin'ny feo mahery hoe ny famonjena dia an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandehanana sy an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra dia nitsangana manodidina ny seza fiandehanana sy ny loha olona ary ny zava-mananaina efatra niankohoka teo anoloan'ny seza fiandehanana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra hoe Amena, ny saotra, ny voninahitra, ny fahendrena, ny fisaorana, ny haja sy ny hery ary ny faherezana dia an'Andriamanitsika mandrakizay. Amen. Ary ny iray tamin'ny loha olona dia niteny tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy aho taminy, tompoka ianao malala, dia hoy izy tamiko, ireo no avy amin'ny fahorina lehibe ary ny akanjony dia nosasany sy nofotsihany tamin'ny ran'ny zanak'ondry. Noho izany izy dia eo anoloan'ny seza fiandehanan'Andriamanitra ka manompo azy andro aman'alina ao amin'ny telopolony. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandehanana dia amelatra ny tranolainy andrakotra azy, tsy honoana na angetaita intsony ireo ary tsy aninona azy ny masoandro izay hafanana na izay hafanana akory, fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandehanana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loha ranonaina ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Alleluia. Amen. Dia izany tenin'ny tompo izany ao amin'ny Apokalipsy azontsika iverenana zany no ifampiarezantsika na vavaka fiderana ihany koa atolontsika amin'ny tompo izay miorina mandeha araka ny fahamasinany, fa na dia eo ary ny fankalana, ny fanenjena noho ny fanomezam-pahasoavana noho ny fanahy masina izay ao anatintsika dia ny tompo mitarika antsika, manome lalana sy manome fitahiana fahasoavana ho antsika tsirairay avy
Ka dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompoko. Alleloia. Amen.